Ndremava kosa eo amin'ny tontolo ny fahasalamana ny akamaroan'ireo zaza miditra eny amin'ny hôpitaly be fialantanana amin'izao vanim-potoana ny fahavaratra izao dia tratra ny areti-pivalanana avokoa. Ankoatra io dia pahazo ny zaza ihany koa ny areti-pisefoana. Tsy misaraka amin'ny vanim-potoana ny finiorana ny areti-pivalanana izay matetika mahazo ireo zazakely. Maro ray aman-dreny tonga mitsabo ny zanany eny amin'ny hôpitaly be fialantanana misahana ny fijaboana ny zaza tratra n'ity aretina ity. Isan'ny mitana ny larana voalohany amin'ny aretina pahazo ny zaza miditra hôpitaly ihany koa ny areti-pisefoana izay tafiditra amin'ireo aretina 5 voalohany mitarika any amin'ny fahafatesan'ny zaza. Amin'ilay fotoana fisian'ny orana ohatran'izao zany aloha dia lasa misimisy kokoa ny areti-pivalanana. Kanefa leo amin'ny aretin'ny fisefoana zany aloha dia mbola mitana laharana voalohany hoe mitarika amin'ny fahararian'ny zaza sy mitarika amin'ny fahafatesana ho an'ny zaza. Eto Madagasikara zany mbola io no mitarika fahafatesana ho an'ny zaza voalohany indrindra. Tokony hitantrina araka izany ireo ray aman-dreny indrindra amin'izao vanim-potoana mafana izao mba hiaro ny zaza amin'ny masoandro, hampanao satroka rehefa mivoaka ny trano, hanome rano matetika ny zaza ary rano efa avy nampangotrahana. Tsy latsa-danja ihany koa ny fahadiovan'ny sakafo izay omena ireo zaza ireo.